Fanambarana. Mampatsiaro vahoaka malagasy sy ny filoha fanavaozana izahay fa niara-tolona teny Akanjo isika. Mankasitraka ary vonina hanampy izahay araka ny fanarahana teny Akanjo. Ao anatin'ny antony dia divantsika ny fandravana ny androm-panjakana rehetra nisy indrindra ny antenimieram-pirenena izay tompon'antoka amin'ny fanomezana vahana ny fanodikodinana ny vola mitentina 4,000 miliara ariary. Mbola tsy tafiditra ao anatin'io ary ny vola nisy ady. Noho izany, mitaka ny fandravana ny androm-panjakana rehetra izahay, indrindra ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny 2,70 ora ary manome toky anao Andriamatovo fa vonina izahay vahoaka malagasy manerana ny nosy anoana sy hiaro anao rehefa raisinao izay tara-pakevitra izay. Takinay ny ampijoroana ny Assemblée Constituante izay misy tanora mpitolona 5,70 isanjato ary ny Conseil des Sages ahitana ny ray aman-dreny ara-pinoana, ny ara-drazana, ny olobe maro samihafa, ny OSC ary ny mpitolona anaty Assemblée Constituante. Fanamafisana ara-dalàna ny fitakiana. Marihana fa ireo fitakiana rehetra ireo dia amafisina ao anatin'ny protocole d'accord an-tsoratra izay hifanarahana amin'ny Prime Ministre sy ny filohan'ny fanavaozana mba hiantohana fa tsy ho adino ny feon'ny tanora sy mpitolona ary ny vahoaka malagasy iray manontolo ary mba hahazahoany sehatra amin'ny fananganana ny hoavin'ny Madagasikara ho an'ny tanjaka hatrany. Misaotra tokoa. Mirediredy moa ve raha hanjasan'ny vahoaka malagasy aminareo tampitra zao ny 2,70 ora hanao inona nareo satria nanome fetra-potoana nareo hanao inona hitondra ny tenanareo mankany amponja tsy fidiny sanatsy ny vavatra atao ty politika tia tsy hoe rehefa malalaka de mirediredy mba misia saina rehefa maneho hevitra zava-misy moa zany am'izao firenentsika zao de malalaka loatra ny fanehoan-kevitsy ka lasa miteny zay tiany tenenina ny olona ary indraindray ara mampome ny filazana hoe fanomezana fetra-potoana ny mpitondra ny fanavaozana am'izao aminay zany reny mbola endriky le tsy fahamatorana daholo reny fanaovana politika. Io ane rehefa miteny zavatra anao maro ny zavatra fepetra mila fenoinao voafaka manome fepetra zany ny 2,70 ora zany. Mialatsiny aloha tsy hoe manamaivana olona aza adino fa ty Madagasikara ty midadasika efa ho 420 ny faritra eto olona naratsatànako ty ve tsy ampy na folo akory de tsy tahotra tsy henatra manome fetra-potoana ohatran'ireny fa le izy moa zany fanjakana malalaka tia amin'ny fitenenana de avelao hiteny fa aminay zany reny le hoe mirediredy moa ve raha hanjasan'ny vahoaka malagasy aminareo tampitra zao ny 2,70 ora hanao inona nareo satria nanome fetra-potoana nareo hanao inona hitondra ny tenanareo mankany amponja tsy fidiny sanatsy ny vava nareo moa ko tsy afaka hanao ino raha nanana vahoaka nareo de mety nitangonina tamin'ny fanambarana nareo ka aoka mba samby ho sere mba samby ho matotra amin'ny zavatra atao ty politika tia tsy hoe rehefa malalaka de mirediredy mba misia saina rehefa maneho hevitra ka aminay zany anabavy raha lahy nareo mahaleo mahalasana miverenan-dalana amin'ny zavatra osan'ireny fa sanatsy ny vava karazana hoe mitondra ny tenanareo mankany amponja nareo manao viverin'ny tenanareo ka tsy te ho tonga am'izany tsika satria ny fanavaozana miala am'izany fanagadrana zany ary ny nanavitra antsika tao anatin'ny haizina nanome fahazavana antsika ka entanina ihany nareo entanina tokony ataonareo zany satria ny vahoaka malagasy lasa miandry nareo nefa fatatsay fa tsy afaka hanao ninonino tokony mamerina niny teny iny nareo mamerina ny ilazanareo mifona tsy mifona fa mamerina n'ilay teny nareo zay koa mba fahenjena tsisy olona
talohan'ny Bando Rouge nitaky ny fanjavana ny androm-panjakana tamin'izany fotoana. Fa amin'ny politika ao misy fotoana mety hitakina zavatra. Fa rehefa nisy ny fandraisan-dahatra amin'ny samy maha-mpanao politika, tsapa sy hita fa mbola tsy mety amin'ilay firenena ary tena fidirana makany amin'ilay tsy fanarahan-dalàna tanteraka ny fanjavana andreo amin'ilay fotoana. Fa rehefa aorian'ny concertation nationale betsaka ny zavatra azotsika atao. Fa io tompoko dia hamafisina eto ara-dalàna io fitondrana ny fanavaozana amin'izao satria misy fahefana ara-pitsarana matanjaka eto amin'ny tany sy ny firenena dia ny HCC. Ary tsy azo ivalozana ny didy avoakany ny ara-ny aina amin'izany tsika eto. Ka ho anay fatsam-panaja lalàna ny Bando Rouge ka manaiky ny mahara-dalàna zao fitondrana zao fa ny fanjavana ny androm-panjakana kosa tsy fotoanany zao. Fa lasa miditra makany amin'ny tsy ara-dalàna tsika. Zay zany ny anay. Fa tamin'ny voalohany zay tsatsin'ilay lalan-jirenina le mahazatra zay tsy mety, zay tsy nampandroso antsika dia ny anao antsoatso zay nitaky ny fanjavana n'ilay androm-panjakana satria zay tokoa no mahazatra teto amin'ny firenena. Fa rehefa misy fanjakana miala mitsoka andaharana dia zary lasa arodana daholo ny androm-panjakana ka ilay izy ny vokany ratsy. Fa ny fanavaozana hafa mihitsy ny tsoka rajoelina zay tsy nisy nanenjika azy dia miditra miara-dalàna tsika fanohizana n'ilay fitantanan-jahara ara-panjakana zay ny valideny HCC. Ka aminay zany zay Bando Rouge dia manentana antsika le mirediredy aoka re tsy hifanjefy etsika ka hifanome fetsampotona ro fitopolo ora. Raha gajain'olona amin'io nareo dia tsy hahafaly anay ary hampalahelo anay. Fa mankatsa ikefa maka expérience ao anatin'ny fanaovana politika fa aza mirediredy, aza manao tenin'olona tsy ampy fahatakarana, tsy mety zany. Aza mananto tena amin'ny tady ary aza mitondra ny tena nareo makany amponja. Tsy rarianay zany fa tsy mety. Fa raha io zavatra ataonareo dia lasa zay ny tena tanjona anareo hoe te higaja zahay te mbagajao nareo ka ty fanavaozana ty tsy mampigajagaja fahatady. Zay zany ny afatsy avy aty amin'ny Bando Rouge ho an'ireny olona nanao fanambarana. Andriamatoa Filoha Sandoka Mikael Randjenirina mitena aminao mivantigna ny tegnako androany. Tsy azo ekegna ny fanjahonagna ataonareo amin'ny fianakaviagnako any Madagasikara. Ampahafantariko anao mazava tsy misy ifandraisany amin'ny fijoroako ny fianakaviagnako. Ny fikasiagna azy ireo dia fandikan-dalàna ary tsipoka mena tsy azo iadian-kevitra. Mitaka aminao amin'ny fomba ofisialy ny tegnako. Ny ampitsaharanao ny tsingy, ny fampitahorana ary ny fanjahonana rehetra ataonareo amin'izy ireo. Raha mitady loza ianao dia toy izy ihany fa zaho tsy maintsy amaly. Zaho tsy mitovy aminao, mpanonga mpanjakana, mpamitika ny vahoaka malagasy, mpangalatra ariagna-pirenena malagasy. Zaho dia tanora patriote, miaro ny lalam-panorenana, miaro ny lalàna, miaro ny tanindrazana ary miaro ny repoblika. Ny tegnako tsy maintsy anohitra ny fitondrana ny mafia izay taritinao ary zoky zany amin'ny maha olo-pirenena malagasy ny tegnako. Zaho tsy matahotra anao ary tsy voa ampangininao. Ny tantara no itsara ary samy hiatsika ny vokatr'izay nataony ny tsirairay.